raha mahakasika ny Harare ty moa zavatra tena navesatra ny teneny tompo hoe noho tsara manomboka isy amin'ny fiozongozonana ao Harare ivandy fifehezanao iena ny fahefanao ary averina amin'ny laona ny fahefana fohy be raha tsy misy ny filaminana ary dia izay tokoa ny vaovao-tranga tamin'ny 1 ny volana janoary 2024 araka ny namina ny lehilahin'Andriamanitra nisy be ny tanàna lefitra anankiroa voasambotra tao amin'ny fitondrana tao Zimbabwe mbola tsy fantatra ny lohany tena antony nampiseho ana karazana document taratasy izay efa tena adino taratasy izay tsy fantatry ny olona akory ary hoe misy an'izany dossier zany fa hanomboka ho avoaka io zavatra io manomboka iseho apahibe maso avokoa ny zavatra nafenina tsy hoe kena intsony zavatra tsy manjary eo amin'ny firenena misy olona tena alaina baraka mihitsy zany tsy amin'ny alalan'ny hery no entinao anaovana an'izany fa amin'ny alalan'ny fiovandrafitra zavatra rehetra izay miafina dia ho aseho apahibe maso amin'izay ary izay no entina amehezana ny fahombiazana amin'ny firenena ary ho andreo izay tena ao anatin'ny kolikoly ty moa zany dia afatra ho anao manokana ho hitanao tsara fa hanomboka iozongozona io toerana io tiako henonao tsara mihitsy satria tena manan-danja ty ho andreo olona izay ny etapony hiala eo amin'ny toerana misy maty na dia mbola eo amin'ny fitondrana azy misy anaran'ny olona nalaza be tonga dia manjavona tsy eno tsy malaza intsony aty aoriana misy mety mbola ho velona ihany fa ny influence-ny kosa anjavona tanteraka mety nisy fotoana izy mibaiko raha pitso izy ny andro manaraka zany izy mety hibaiko koa fa tsisy hiaino azy intsony mety teo aloha izy nametraka fantaniana mamaly azy ny olona manaja anazy fa aty aoriana kely ametraka fantaniana izy fa tsisy hamaly azy intsony mety ho talanjona ianao hoe ahoana ny ampitrangazany zavatra zany le fanjakana izay nieritreretinao hoe nandefitra foana mahakasika amin'ny planinao dia anapirofo aminao hoe diso enao ataoko izao zavatra ao mba hiasany fanavaozana ka mibeba amin'izao fotoana izao mibeba amin'izao fotoana izao satria tena manan-danja tokony hahinonao an'izao zavatra zao mazava tsara ny zavatra tena tiana apita eto andeha amina hafanganam-pandeha tonga anao tena ho tolagaga ary ny teny izay ho avototro dia tokony ho henonao tokony anokatra ny sofinao amin'izay zavatra ambaranao mpaminany ianao dia izay tokoa ny vaovao-tranga tao Zimbabwe be ny tanàna lefitra anankiroa no voasambotry ny fitondrana tao Zimbabwe zany mbola tsy fantatra ny tena antony nampahireziny fanamasina Hubert Angel milaza ny vaovao mialohan'ny gazety Rabeto